Misaotranao ary Andriamanitra tsara fandriamanitra lehibe indrindra ianao ary miondrika eto ianao ankehitriny mijery anay noho ny alehibe ny araky ny alehibe ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary vonina ny anasoanay sady tena iteny aminay manokana amin'ny alalan'izao afatra zay horenesinay eto izao indray apetraka eo ampelantananao ny teninao ianao no amploa bava ampitoetra ny teny atao-bavako ary anokatra ny fonay tsirairay avy misaotranao afa manakolazaina indray aminay rehetra ianao voninahitra dia hoanao Andriamanitra dia raina mandrakizay ny anaranao ary ianao fanahy masina ny tompon'izao fotoana izao ianao fanahy masina no mpitandrina izao asa izao ianao fanahy masina no iteny amin'ny alalako ianao no amploa bava sy ampahery anay ka dia misaotranao indrindra dia raina ny anaranao ary mena voninahitra ianao fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen halleluia dia falibe indray isika manana izao fotoana izao zay ahafahantsika mandreny tenin'Andriamanitra araka ny nataoko moa tany amin'ny filazanana any amin'ny Facebook sy any amin'ny filazanana lefa tany amintsika tsirairay avy dia izara androany mikasika ny amin'ny mahazava-dehibe indray ny vavaka mikasika ny amin'ny hery ny vavaka sy ny mahazava-dehibe ny vavaka eo anatrehan'izany dia te amerina kely mikasika ny amin'ny fampianarana zay efa nentina tamintsika teto tamin'ny heriny dia nozaraina tamintsika fohifohy mikasika ny amin'ny nazahoan'i Jesosy Kristy ny mpianany voalohany dia novakitsika ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jaonina toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahadimy amby telopolo dia ahitantsika ny amin'ny nazahoan'i Jesosy ny mpianany zay averina kely eto indray androany hoentina ampitsahivana antsika sy hoentina ampidirana antsika ny amin'ny antsoina hoe herin'ny vavaka izay tondra fahasoavana eo amin'ny fiainantsika rehefa niaona tamin'i Jesosy Kristy Jaonina mpanao batisa sy ny mpianany roa lasy dia nanao fanambarana nanao filazana mikasika ny amin'ny Jesosy tamin'ireo mpianany roa lahy ireo Jaonina mpanao batisa ary dia teo anatrehan'izany fandrenesany ilay mpianatra roa lasy mikasika ny amin'ny fanambaranany amin'ny Jesosy izany dia nahatongany roa lasy mpianatra Jaonina nanapa-kevitra anara-dian'i Jesosy nanapa-kevitra anaraka an'i Jesosy eo amin'ny fiainana fantatra izy ireo sapan'izy ireo teo anatrehan'ny fanambarany Jaonina fa io Jesosy io ilay mpamonjy ary teo anatrehan'izany dia tena tsapan'izy mirahalahy hoe mila io Jesosy io ny fiainany mila io Jesosy io ny fiainany zay tia nanamafisina izany amintsika manatrika eto indray ihany io koa hoe ny fiainantsika ihany koa amin'izao fandalovantsika ty ambony tany izao dia mila marina an' Jesosy mila an' Jesosy ianao fa maninona ianao mila an' Jesosy satria Jesosy ilay voambara sy voalaza hoe ilay zanak'Andriamanitra nomen'Andriamanitra izao tontolo izao ka zay rehetra mino azy dia anana ny fiainana mandrakizay fa tsy ho very zay rehetra mino azy dia tafafindra ny ala avy ao amin'ny fanjakany maizina ho ao amin'ny fanjakany mazava zay rehetra mino an'i Jesosy io voasoratra any amin'ny Jaonina toko fahatelo ka ny andininy fahaenina amby telopolo hoe zay mino an'i Jesosy no manana ny fiainana fa izay tsy mino an'i Jesosy dia ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy izay ny voasoratra dia izay no hoe nanamafisana amintsika rehetra androany fa tena mila an'i Jesosy ny fiainantsika mba hahatonga antsika anana ny fiainana mba hahatonga ny fahafatesana mba hahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toetra ao amintsika dia mila isika an'i Jesosy dia averiko indray mandeha ihany reto mpianatra Jaonina roa lahy reto rehefa nandre mikasika ny amin'ny Jesosy nanapa-kevitra izy anara-dian'i Jesosy no ny fahafantaran'izy ireo io ilay mpamonjy ilay eo amin'ny fiainana ny manana an'io Jesosy io dia zao ny zavatra mahafinaritra be tao anatin'izany fanambarany Jaonina izany sy fanapa-kevitra izy roa lahy mpianatra Jaonina reto anara-dian'i Jesosy izany dia tsy nijanona teo ny etaetany sy ny fanapahan-keviny anaraka an'i Jesosy fa hoy izy mantsy an'i Jesosy eo raby eo aiza ianao ny mitoetra dia hoy Jesosy andao avy fa atoroko anareo dia zao ny voasoratra hoe nanomboka teo dia nitoetra teo aminy ireto mpianatra Jaonina roa lahy reto nanomboka teo dia nitoetra teo amin'ny Jesosy ireto mpianatra Jaonina roa lahy zay nanapa-kevitra anara-dian'i Jesosy ireo inona ny tena zavatra tia nampitaina amintsika ry havana ny zavatra tiana tena hoe horaisina ary manamora ny fampitana ny zavatra tiana ho zaraina dia ny fiaraha-mitoetra
veriko amin'ny fomba fiteny anankiray hoe ny fiarahana amin'ny toetra no anisan'ny tena hoe fomba angana indrindra hapety ny fampitana ny zavatra tiana ampitaina. Azonareo ve ampamora manafangana ny fampitana ny zavatra tiana hozaraina, ny toetra tiana hozaraina, ny fahafinaretana tiana hozaraina, ny fitovitsaina, ny fomba fisainana tiana hozaraina, dia amin'ny alalan'ny fiarahana amin'ny toetra no mahamora ny fampitana izany. Raha miteny vazaha izy dia tiako adika tsotra hoe ny transmission ana passion, ny transmission ana pensée, idée, dia amin'ny alalan'ny fiarahana amin'ny toetra no mety angana sy mora ny fanatanterana sy fampitana, ny fampitana izany zavatra izany. Dia reto mpianatra ireto natsapa sy nafantatra izany izy hoe tena misy zavatra tiany raisina avy ao amin'ny Jesosy, misy zavatra tiany ho azo, misy zavatra tiany ananana, misy zavatra tena tiany hoe ho lasa fomba fiainany ao amin'io Jesosy io. Dia natonga azy ireo nanapa-kevitra hoe aiza ianao mitoetra Jesosy io, fa te hitoetra ao amin'izay misy anao izahay. Ry havana isika araka ny toriteny tamin'ny herin'ny fampianarana moa izay averiko kely, dia natao isika ho tonga mpianatra Jesosy, ho lasa mpianatra Jesosy, fa tsy hoe akory ho kristianina fotsiny manana andraikitra fotsiny ao amina fiangonana na ao amin'ny asan'Andriamanitra anankiray. Tsy natao hoe fotsiny tsika olona mpiangona isaky ny alahady, fa natao lasa tonga tena mpianatra ary mazava ho azy fa raha toy isika tena teo mpianatra, ny fomba angana indrindra sy tsara indrindra anafangana apety ilay fandraisatsika, ny toetra tiatsika ho azo, ny zavatra tsara tiatsika ho azo amin'ilay mpampianatra, dia ny miara-mitoetra aminy. Alleluia! Izalaina amintsika izany androany hoentina namafisana hoe raha misy fomba fiainan'i Jesosy anankiray voalohany izay tena hoe tsara ianarantsika, tsara raisitsika, tsara laitsika tahaka, tsara tena hoe intégrétsika fiainantsika, adoptétsika fomba fiainan'i Jesosy anankiray voalohany, tena tokony ho raisitsika ary tena tokony ho lasa fiainantsika, dia ny fiainam-bavaka Jesosy. Amen. Ny fiainam-bavaka Jesosy no anisan'ny fomba voalohany, fomba anankiray tena hoe tokony tena iritsika fatratra ho raisitsika eo amin'ny fiainantsika, ho lasa ihany koa fiainantsika, ary tena hoe manaraka atsika, arahantsika eto amin'izao fiainantsika ety ambonin'ny tany izao. Inona moa ny antsoina hoe vavaka? Ny antsoina hoe vavaka dia firesahana amin'Andriamanitra. Resaka amin'Andriamanitra ny atao hoe mivavaka, haitsika rehetra ngambany izany. Kanefa androany dia tiana averina sy tiana mafisina izany hoe izany firesahana amin'Andriamanitra izany dia napetraka Andriamanitra mihitsiny, tena hoe fomba iray ifandraisantsika amin'ny sy iraisantsika amin'ny atongatsika ho tena tahaka ny fampam-boaloboka izay miray amin'ny fototra. Rehefa nanao fanoharana Jesosy mikasika ny amin'ny fiainana kristianina, mikasika ny amin'ny fiainan'ireo izay manara-dia azy, mikasika ny amin'ny fiainan'ireo izay mpianany tokoa, dia anisan'ny fanoharana nataony Jesosy Kristy, noraisiny Jesosy, nentina nampianarana sy nampitaina azahoan'ireo kristianina an-tsaina mikasika ny amin'ny fifandraisany amin'ny Jesosy, dia nanao ilay fanoharana anankiray Jesosy haitsika rehetra mikasika ny amin'ny foto-boaloboka sy ny voaloboka. Dia hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 5:20 hoe izany foto-boaloboka ianareo misampany, raha miray amiko ianareo hoy Jesosy, raha miray amiko ianareo dia ho velona, hamokatra, hamobe. Raha miray amiko ianareo zany dia azo lazaina, azo adika hoe izay no atonga anareo tena hoe anana ny fiainana, izay no atonga anareo ho velona, izay no atonga anareo ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nefa raha tsy miray amiko kosa ho ianareo ho Jesosy, dia tsy mahay manao na inona na inona, tsy mahay manao na inona na inona isika raha misaraka amin'ny Jesosy, tsy mahay manao na inona na inona, tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra isika, tsy mahay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika raha tsy miray amin'ny Jesosy, raha misaraka amin'ny Jesosy, raha tsy mamela ny fanahy masina
iasa eo amin'ny fiainatsika isika dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mahay manatanteraka izay tena ao am-pon'Andriamanitra. Zao fiangonan'Andriamanitra izao dia tiako amafisina be, tiako averina ihany hoe Jesosy sy ny tompony izao asa izao, ary ny fanahy masina no mpitandrina voalohany an'izao asa izao. Amen. Tsy mahay manatanteraka ny sitrapony fanahy masina isika, tsy mahay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika raha tsy miray amin'ny Jesosy, raha tsy mafy, tena mafy ny firaisantsika amin'ny Jesosy. Dia eo anatin'izany tiana averina amintsika indray hoe ny fitoerantsika ao amin'ny Jesosy, ny faneketsika hitoetra hianatra eo amin'ny Jesosy Kristy no anisany firaisana voalohany izay andrasan'Andriamanitra sy takian'Andriamanitra amintsika. Dia nivavaka ny fomba fanehoantsika izany fitoerana ao amin'ny Jesosy firaisantsika amin'Andriamanitra izany. Amen. Nivavaka dia manana ny heriny mahagaga, mahery noho ny bomba atomika izay mamotipotika vanga be, dia mahery mihoatra noho izany nivavaka. Nivavaka dia tena hoe mahay mampitimbadika ity zao tontolo izao ity ny hery nivavaka ataony olona anankiray, ataony olona maro ny fiasan'ny fivavaka ny maro no ten'Andriamanitra, maro no ten'Andriamanitra, dia mahery indrindra hoentin'Andriamanitra anehoana izany hoe tena mahery no ny hery rehetra misy ety amin'ity zao tontolo izao ity ny hery nivavaka. Nivavaka dia tena hoe fototry ny fifoazana ihany koa eo amin'ny fiainam-panahintsika sy eo amin'ny fiainam-piangonana. Raha tsy mivavaka isika dia mosarena ny fanahintsika, malemy sy lasa malemy fanorantenantsika ho an'Andriamanitra. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 5:20 nanao fanoharana mikasika ny amin'ilay virjine folo, ilay 10 adala sy 10 andro hoe tsy nanana solika fitaiza ireto virjine 10 adala. Dia hoy Jesosy tamin'ny farany mantsy azy ireo hoe tsy fantatra akory ianareo inona ny solika fitaiza. Nivavaka ny solika fitaiza, nivavaka dia tena hoe solika hitaizana, mitaiza ny fiainam-panahintsika, mitaiza izao fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra izao. Aina ho an'ny fanahintsika nivavaka, tena hoe solika mitaiza ny fanahintsika eo anatin'ny fanolorantsika tena ho an'Andriamanitra. Dia mazava ho azy fa raha tsy mahery mivavaka isika, raha tsy tsara ny fiainam-bavakantsika, dia hoy koa Jesosy amintsika any aparany na amin'izao fiainantsika mandalo ety ambony tany izao ihany aza, dia ilaza koa Jesosy rehefa tsy manana solika fitaiza isika, rehefa tsy tsara ny solika mitaiza ny fiainam-panahintsika, dia hoy izy hoe tsy fantatra akory ianareo, tsy fantatra. Be dia be ny olona riavana ety ambonin'ny tany milaza azy mpivavaka, betsaka ny olona milaza azy hoe kristianina. Mahafinaritra ny olona mitondra ny etikety hoe kristianina. Misy olona tena vonona niady mihitsy raha ohatra izy ka ataony hoe ianao tsy kristianina, ianao tsy vavaka, dia manaiky mihitsy izy niady hanohitra izany. Misy koa ngamba ny olona mety ohatrany hoe tena izany no ataony zava-dehibe sy rehefa tsy hoe koa hoe titre tiany hoentina fotsiny, zavatra mampalahelo nefa dia izao tsy izy rehetra miantso an'i Jesosy hoe tompoko no hiditry ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapony ray, izay manao ny sitrapon'Andriamanitra, izay manao ny sitrapony ray ho Jesosy, izany no hiditry ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay rehetra manao tompotompo, tsy izay rehetra manao tompotompo no akasitrahan'Andriamanitra. Betsaka hoy Jesosy sy amin'izany andro izany olona hiteny hoe izay efa namoaka demoniata amin'ny anaranao, izay efa nivavaka ho an'ny marary, izay efa nitolo ny filazantsara, izay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao. Fa rehefa any am-panany izy ireny hoy Jesosy, betsaka no angasy azy eo anatrehan'ny lanitra hoe tena tsy fantatrao ve izahay Jesosy io, zay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao. Inona no mahatonga izany toe-javatra izany mety iseho rehefa tsy manana solika fitaizan'ny kristianina, rehefa tsy manana solika fitaizan'ny mpino nivavaka, misolika mitaizan'ny fanahintsika. Alleluia. Nivavaka dia misy heriny lehibe eo amin'izao fiainantsika mandalo ety ambony tany izao. Ilaitsika ny mahery mivavaka, ilay ny fiainam-panahintsika, fa ilay ny fiainam-piangonana mihitsy ihany koa. Betsaka ny olona mahatonga azy tsy mahery mivavaka, mahatonga azy malaina mivavaka, mahatonga azy kamo mivavaka, tena mandositra vavaka, mivavaka maharitra be dia be. Kristiana mandositra, izany atao hoe fivavahana maharitra, fivoriam-bavaka. Fa raha ohatra ka fiderana fotsiny an'Andriamanitra no atao am-piangonana, tsy misy tena hoe fiarahana mivavaka tena fitadiavana marina an'Andriamanitra maharitra,
dia mety aminy fotoana toy izany fideranan'andriamanitra vavaka kely fideranan'andriamanitra vavaka kely fandrenesana tenin'andriamanitra filazana dia mety amin'ny mpiara-mabe-bahoaka ny olona ao am-piangonana izany kanefa androany dia tianao fantatritsika hoe tsy izany ihany ny zavatra tadiavin'andriamanitra fa tiany tiahita andriamanitra amin'izao andro hainantsika zao olona mitsangana olona tena mijoro tena hoe olona haritra hivavaka tia vavaka mahery mivavaka satria ilain'andriamanitra riavana mivavaka ataontsika amena ilain'andriamanitra ny vavaka ataonao ilain'andriamanitra io vavaka sandratsika io ary izany noentina nampaherezana antsika hatramin'ny voalohany hoe ny fiainam-bavaka Jesosy mihitsy no natao hianaratsika amena ny fiainam-bavaka Jesosy mihitsy no natao tena hoe hodiniantsika kaiky dia tena hianaratsika dia hitoetreo aminy mihitsy isika hianatra izany fiainam-bavaka an'izany amen alleloia dia izany manisany anankiray hozaraina eto zany zao anizako azy a Jesosy Kristy fony izy tety amboniny tany a dia nandany fotoana betsaka nivavahana izy fantatritsika hoe nandeha nitety tanàna sy nivohitra Jesosy nanao fitoriana ny filazantsara fitoriana ny amin'ny fibebahana nampianatra tenin'andriamanitra nanao asa soa any amin'ny asan'apôstôly toko 10 ka ny andiny 7 dia hoy ny voasoratra hoe nosoran'andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery Jesosy ka nandehandeha nanao soa alleloia nandehandeha nanao soa nanasitana ny marary nanafaka nampahorian'ny heriny nampahorian'ny devoly nanafaka ireo zay voafatitry ny herin'ilay ratsy tena tiana tenena ao anatin'izany dia zao tsy olona microiser les bras fotsiny Jesosy na hoe nanana fotoana galabina be teo amin'ny fiainany ka dia hoe normal izy raha ohatra ka nandany fotoana betsaka ny ivavahana azontsika ve ny zavatra tiana mpitay Jesosy dia olona tena occupé toute la journée teo amin'ny fiainany nanatanteraka ireo asa fanompona maro samihafa zay nanasoavan'ny olona ny arabelona taminy a sy nanatanteraka ny iraka zay nampanaovan'andriamanitra azy dia nandeha nitady sy namonjy ny very ary nandeha nanirava ny asan'ny devoly nampianatra ny olona nanao ny olona ho tonga mpianatra ho lasa mpianatra marina na dia teo aza nefa izany asa mandraraha tsy maintsy nitanterahany Jesosy zay fantatritsika rehetra ao anatin'ny filazantsara efatra asa lehibe asa be dehibe zay nataony ozy ny tenin'andriamanitra any amin'ny jaona hoe raha ho soratana daholo ao anatin'ny boky ny asa mahagaga nataony Jesosy zany hoe ny asa tsy manam-pahataperana nataony toute la journée isan'andro dia tsy omby ny boky zay anoratana izany a na dia izao tontolo izao asa azonareo hoe tiana tenena hoe tena olona ny asa mafy Jesosy na dia tongotra lavitra be na dia tongotra tanàna lavitra be ny elanelany azonareo hoe nitety tanàna sy nivohitra namangy olona nifanehitra tamina demoniaka asa mafy zany asanareo na efa namoaka demoniaka fa mamoaka demoniaka tsy asa moramora tena hoe nyherin'ny rano Jesosy sy ny heriny anaran'i Jesosy sy ny fahefana avy amin'ny Jesosy nampiaritsika sy ampiasaitsika fa tena tsapa syeny mihitsy koa misy heriny tena mihitsy koa tota ao satria mifanandrina mifanehatra amina fahavalo zay mandatsy andeha mandatsy hivoaka azonareo asa mafy ny asa zay nataony Jesosy zay tononona koa ho asa tena ho ataontsika ty amboniny tany amena zay mino hoe Jesosy ny asa ataoko ny ataony keo ary anao asa lehibe noho izany asa izy satria izao makany amin'ny ray amena asa mahafinaritra izany asa mafy fa asa enim-boninahitra ary tena asa ao am-pony ray halleloia dia na dia ny asa toy izany aza Jesosy araka ny zavatra ny zaraina tamintsika dia hita nefa hoe nanana fotoana betsaka koa Jesosy nivavahana nandany fotoana betsaka Jesosy nivavahana tena hoe nanokana fotoana betsaka koa Jesosy tao amin'ny fiainany nivavahana Jesosy zany ny olona voalohany indrindra azo lazay tena nahazo tsara ny dikan'le hoe tena tsy maina inona na inona raha izao ihany a ary tsy maina inona na inona raha misaraka amin'ray fambarany mihitsiny koa zany zavatra nampianariny sy nitoriana hoe raha izay ihany ho izy dia tsy maina inona na inona ary raha misaraka amin'ray a dia tsy maina inona na inona ny asa zay ataoko dia tsy asako fa asa amin'ray noho izany dia mila Jesosy fantany ary tena milay ary nekeny ary tena tiany nakamaminy ny nandany fotoana betsaka ny ivavahana satria fantany hoe izany fotoana ivavahana izany
no fotoana ifandraisany amin'ilay ray zay maniraka azy, ifandraisany amin'ilay ray zay manana ny hery rehetra ataterahany ny sitrapon'Andriamanitra.